salama daholo e. Bonjour. Ny GSDM dia manolotra anao. Sary miaina mombana tontolo iainana miakatra amin'ny fiovan'ny toetrandro. Kely na lefa maritana ny tontolo iainana tany am-pianarana teo e? Ie, tena tsotra. Aika fitambarana zavatra voajanahary mananaina sy tsy mananaina dia izay zavatra rehetra nataontsika olombelona amin'ny tontolo iainana izay manodidina antsika rehetra izany dia tontolo iainana daholo e. Ary ny planeta tany tontolo iainantsika olombelona. Mahafinaritra ny fanazavan'ny mpanentana fa maninona tsara ny herin'ny tontolo iainana. Tena marary sy manentena ary nary a. Tovy amintsika olombelona ihany, sepitra ny tany satria navelantsika izy avovo na fakontsika olombelona, any ka mamofona aoka izany, manetroka amin'ny fiarakodia. Ary rehefa tsy sepitra izy dia maratra sy maino ny fanapahana hazo, doroala sy ny tanety. Angasany ihany, rehefa tsy misy ala mamoaka entina ho lasa rahona dia tsy misy ny orana, dia maty ny etaeta be sy ny renandro indray izy. Nefa tsy misy ny rano mamelona azy dia maty ny etaeta sy ny hanohanana koa ny zava-mananaina rehetra. Satria io tany io no manome ny sakafo sy rano hosotroana, any ka lasa be dia be mahanitra. Fa ngasa ihany, ny aty amintsika vao maika zava-doza. Potika daholo ny tany fambolena noho ny tavy sy ny fomba fambolena mahazatra. Miaratsy ny tsiron'ny tany no fokahoan'ny rika. Manampitrotraka koa moa ny fiantraikan'ny fiovan'ny toetrandro. May mafy ny loza voajanahary. Tsy afa-miala amin'ny tontolo iainana izany sika olombelona ary nary a. Fa izy no miantoka amin'ny fahavelomantsika. Misy tontolo iainana, misy olombelona. Tsy misy tontolo iainana, tsy misy olombelona. Ay, tongonareo. Nahoana ny tany am-pianarana? Mianatra ny tontolo iainana izay ry dada. Ary mijaly mihitsy ka ny tany no ny ataontsika olombelona azy a. Zao nary a. Raha olombelona mampahararo ny tany, dia ny olombelona ihany mila fanafodana sy trangana azy. Marina ary nena amin'ny filazan'ny dadomaly a. Za mihitsy ny resahana androany tany am-pianarana. Fa mahakasika n'inona izany Riniry? Tena isika olombelona ihany mila mandray andraikitra manoloana amin'ny fahararian'ny tany. Ohatra hoe rehefa tsy maintsy mikapa azy dia tsy maintsy mamboly azy ao solony. Ahodiny ho lasa zezika amin'ny fako fa tsy hariana eny rehetra eny. Atao maitso arak'izay tratra ny tontolo manodidina satria ny zava-maniry no manadio ny rivotra. Hatsaraina koa ny fomba fambolena. Tamin'ny andronay rehetra tena tsy mba nisy an'izany e. Fa nisy inona ary dadabe? Taloha izany e, mbola tena maitso ny tontolo. Ny ala mbola betsaka, ny loharano hatreny koriana tsara ireny teno. Fa amin'izao tena efa niovatra amin'ny toetrandro e. Izy ny orana zao na tsy ampy na be loatra, na tara na lasa loha. Ny loharano ritra kanefa ireny no rano fisotro ny mponina manodidina. Mangy ny fotsiny tsy fisian'ny hazo atao kitay rehetra. Miala lavitra ny tanàna vao mahita. Ny ala moa dia ringana ka lasa miaina ny fisian'ny aitromby. Mena ny fiotrahan-tany ny renirano ary ny tena loza. Ie, dia ritra ny loharano. Hany ka tsy maintsy mandeha lavitra vao mahita rano hosotrona sy ampiasaina amin'ny fambolena. Dia io ny fambolena izany aza moa dia tena mikorontana ka no taloha izany. Ie, io tanimbary kely tsika io tanimbary io dia efa ampy hivelomana tamin'izany. Rehefa nitomba nefa ny taranaka dia tsy maintsy nampitomboana ihany koa ny velara-tany ambolena hamelomana azy ireo. Izany mihitsy voatery notrandrahana ny tanety, nengazana nefa ny tanety dia niatrendrika ny nofo-tany. Androka na ny tanimbary kely tsika aza dia tsotsitra, na ny lavaka aza ny vorona ho azo tena. Izao ny tanety simba tsy mahokatra intsony, ny tanimbary totsitra, ireo loharano ritra. Ie, dia tena tsy haiko raha kizy izay fomba iainanareo any aoriana any tena tsy haiko. Kivy a. Za aloha ry dadabe mbola tsy kivy mbola azo atao tsara ny manarina an'izany. Raha ny lesona nomenanay zao
azo atao tsara ny mamerina ny ala sy manamaitso ny tontolo dia azo atao tsara ihany koa ny manarina sy manatsara ny tany fambolena mba hamokatra. Amin'ny fomba ahoana? Tany am-pianarana izay ny lazaina fa rehefa mamboly azo dia manatsara ny tontolo iainana, izany hoe tsy dia mafana be loatra ny andro. Ny ohatra nomenanay izao raha mandeha amin'ny lalam-pirenena fahaefatra iny ianao mahafana be mila tsy ho tato mihitsy, fa rehefa mandalo amin'ny alana karafantsika nefa dia tonga dia tsapa hoe midina le hafanana. Fanazavana azy dia izao: ny hazo ny troka ny entony manafana ny tontolo iainana, izay le antsoina hoe gaz carbonique, ary manome entona ilainy rehetra izay antsoina indray hoe oxygène. Ho anay mpianatra dia izany no atao hoe photosynthèse. Hay ve anaka, tena marina izany. Mamboly azo sika fa mahazo tokoa izany. Tsy izany ihany fa tokony tsy dorana tsony, miala kely sisa tavela fa tokony ho arovana. Ka hay sika izany mamboly katsakanaka, mitavy ka mamokatra be. Ny mpampianatra dia nanamafy fa mamokatra be io amin'ny taona voalohany, fa ny taona manaraka io dia mihena foana ny vokatra, ary amin'ny farany dia lasa tangazana sisa. Taloha ngeka feno ala Madagasikara, fa ilay fomba fambolena ohatran'izany no nahatapitra ny ala ary ka ho andrika ny tany ka lasa mena be toy ny ranon'ny betsiboky io rano sisa. Raha ny fanatsarana ny fambolena indray misy teknika fambolena vaovao atao hoe agroekôlôjia. Izy io dia fitambarana teknika fambolena maromaro miaro sy manatsara ny tany no sady mamokatra kanefa mikajo ny tontolo iainana. Ohatrany mety amintsika izany rangaha. Inonay mianadafa naliananareo izy teo. Raha isika olombelona no manimba ny tontolo iainana, isika ihany no vahaolana amin'izay. Andao tsika kiza no modely eo amin'ny fiarahamonina, andao hikajy ny tontolo iainana. Mbola hitoy ny tantara. Mandra-pione!